Misaotra ny fanarahantsika hatrany ity fandalina izany malaza ity. Rehefa nisesisesy ny tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara, rehefa nisesisesy ihany koa ireo endrika vonomoka sy fanaka-tsakanana izay miantra amin'ireo faneho-kevitra sy mpanao politika maro samihafa, dia samy niandrandra ny faneho-kevitra ataon'ny mpitantana voalohany izay mitandro izany tsy fandriam-pahalemana izany ary manao ny fitondran-draharam-panjakana ihany koa ny rehetra. Ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta no tiantsika resahana ao anatin'izany ady-hevitra izany, saingy nisafidy ny angena izy tao anatin'ny volana, herinandro ary andro maromaro izay. Amina trangan-javatra izay nitrangana tsy fandriam-pahalemana tahaka ireny mantsy ny tokony hainoana feona tompon'andraikitra izay manana andraikitra voalohany ambarany lalam-pandrenona hitondra raha itony. Tsy ena nefa ny Premier ministre fa raha ny fantatra ny faneho-kevitry ny Premier ministre dia saika ny toetra tany amina lafin-javatra eo amin'ny toeran'ny Madagasikara sy ny safidin'ny Madagasikara manoloana ny ady nisy tany Ukraine sy Rosia. Kanefa taorian'izay dia marobe ireo endrika tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara. Ny halatra voamaso, ny fanapahan-tenda, ny fanafiana tokantrano maromaro, ny fandorana trano, ny fanaovana kidinapina sy ireo endrika maro izay nampiseho ny sary ratsy ny fandriam-pahalemana teto Madagasikara hatramin'ireo teratany vahiny izay tonga izahantany sy ireo olona na sokajiana malagasy any ambanivohitra izay voatery mitsoaka mihitsy aza amin'ny toerana misy azy satria tratra ny fanafihan-dahalo mahery vaika tokoa. Ny tompon'andraikitra vitsivitsy eo amin'ny fitandroana filaminana no any miteny tsindraindray rehefa misy ny fanadihadiana toy ny mpanao gazety. Miaro ny fanapahan-kevitra raisiny ary miresaka ny amin'ny endriky ny fampandriana fahalemana any ambanivohitra rehetra any. Ary ankoatran'izay dia nisesisesy ihany koa ny fahafatesana mpitandro ny filaminana na zandary na miaramila na pôlisy vokatra izay fifandomana amin'ny dalo na jiolahy izay. De averintsika ny fanontaniantsika ny amin'ny hoe nisafidina inona ny Premier ministre rehefa avy niresaka ny taoriana ny raharahan'ny Ukraine sy Rosia. Inona no anton'izay safidy izay kanefa dia mieli-patrana eto Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana ary mamotika ny tontolo ara-toe-karena sy ny fahafahan'ny mpizahatany miditra eto Madagasikara ny laza ratsy ny tsy fandriam-pahalemana. Miresaka ny Premier ministre isika satria ny ato anatin'ny lalam-pandrenona dia mazava ny ambarany ao anatin'ny andininy fahadimy amby enimpolo izay mirakitra indrindra ny adidy aman'andraikitra izay asahaniny izany Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta izany. Ny andalana fahasivy ao anatin'ity andininy fahadimy amby enimpolo ity dia mivaky toy izao: ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta no miantoka ny filaminana, ny fandriam-pahalemana ary maro toerana manerana ny tanim-pirenena anatin'ny fanajana ny firaisam-pirenena. Amin'izany izy no mampiasa ireo hery rehetra miandraikitra ny filaminana, ny fitandrona ny fandriam-pahalemana, ny filaminana anatiny ary ny fiarovana. Hovakitsika amin'ny teny frantsay izany mba ahazon'ireo rehetra mifamezivezy eto Madagasikara ny amin'ny hoe iza ny tompon'andraikitra tokony hijoro, tokony hiteny ary tokony handamina izao resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izao. Le Premier ministre, chef du gouvernement, assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale. À cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Ambarany lalam-panorinana izany resaka izany fa tsy isika no minimikendry hamoron-draharaha ao anatin'izao ady-hevitra tsy mety vita izao dia ny amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ko maninona tsy miteny ny Premier ministre raha toa ka izy no omeny lalàna arak'izay mivakitsika tato anatin'ny andininy fahadimy amby enimpolo, indrindra indrindra ny amin'ny hoe fiarovam-pirenena. Endriky ny fiarovam-pirenena avokoa izao zava-misy izao.
fa de miady rery ny vahoaka malagasy any ambavolo, miady rery ny vahoaka malagasy an-tanàn-dehibe, miady rery ny vahoaka malagasy any amin'ireo toerana zay alehany, indrindrandrindra ny fotoana avy asa, indrindrandrindra ny toerana zay hitoerany amin'izay asa kely hataony, na casse-point io na tranombarotra io zay hanaovana fivarotan'entana na kelikely na madinidinika dia tsy maintsy misy fanafian-dahalo sy jiolahy avokoa. Kanefa ianao tsy mare tompona andraikim-panjakana voalohany miandraikitra izany hiteny. Ny fihetsiky ny Prime Ministre dia entina ilazana ary manamarina ny aminy hoe tsy mahaliana azy ireo ve ny fitandrona ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Zay ny lalàna dia manome fahefana n'ilay Prime Ministre hitandro ny fahaleman'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny sy atao anatin'izany territoire national izany. Raha toa ka fihetsiketsehana politika amin'izay mety ho famorim-bahoaka ataon'ny mpanohatra na ny antokotiky Madagasikara dia miazakazaka manetsika an'ireo organe mixte de conception eo anivon'izany distrika na région ahitana fihetsiketsehana izany eo anivon'ny fitondram-panjakana. Rehefa misy fitsidihana ataon'ny filomarika Ravalomanana dia mahay manetsika ampitandro ny filaminana hisakana eny amin'ny lalana eny ary hisakana ny toerana zay anaovana fankalazana na ataon'ny antokotiky Madagasikara na hiatrehana ny mpiara-mikolona ao anatin'ny RMDM sy ny antokotiky Madagasikara ny fitondram-panjakana. Fa rehefa misy tokony hanetsehana n'ireny mpitandro ny filaminana ireny arak'izay hitandrona ny filaminana araka ny anaran'izay dia tsy vaindondra raha ny fitondram-panjakana zany. Saika natao fitaovana politika izany ny mpitandro ny filaminana ho an'ny eto Madagasikara ary natao hiarovana fitondram-panjakana sy ireo olona akaika ampitondra fanjakana. Fa tsisy asiny mihitsiny ny vahoaka malagasy, nefa ny 580 nivakitsika teo ary mbola voalaza ao amin'ny andalana fa 120 dia mazava tsara fa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta no lehibe ny fitondran-draharaha-mpanjakana. Izy arak'izany no afaka manetsika amin'ny fitondran-draharaha rehetrarehetra naiza naiza ato anatin'ny tany repoblika ny Madagasikara ary anisan'izany ny préfet, ny chef district sy ny sisa sy ireo ratsa magaika zay mitandro ny endriky ny filaminana. Mampalahelo raha toka izay natao hoe fitantanan-draharaha-mpanjakana. Io moa dia efa nanairany ny antokotiky Madagasikara taorian'ny zavatra nitranga tany Mahajanga ka nanoratra tany amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny teo anivon'ny antokotiky Madagasikara nampatsiahy ny lalàna ahafahan'ny antokotiky Madagasikara indrindra ny filomarika Ravalomanana mifamezivezy manerana ny tany repoblika ny Madagasikara. Nanoratra tamin'ny Prime Ministre nilaza ny andinin-dalàna samihafa ny amin'izay hoe zo sy adidy amanandraikitry ny antoko ny miresaka sy mifandray amin'ireo mpikambana ao aminy izany sy manao fanahitana ihany koa ny mpiara-belona aminy. Tsisy valony zany ary tsy nasiny ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Sirakorona. Nadika ny TIM sy ny RMDM ho terrorisme d'État manko reny fampiasana mpitandro filaminana ny sakana tany amin'izay rehetra nalehan'izy ireny. Fa tohatry ny manamafy ny terrorisme d'État ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka ny fahanginana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny gouvernemanta ray manontolo zay tena tokony hanao fivoriana cellule de crise, hanao fivoriana zay tokony ao anatin'ny amiana amin'izao tsy fandriam-pahalemana lava reny sy mamono ary tsy azon'ny vahoaka antoka androso izao no ohatry ny mamevana ho isika ny terrorisme d'État ny fahanginana ny fitondram-panjakana ary ny tsy fandraisana andraikitra sy tsy fijoroana ilay Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Nangina izy ary tsy miteny tsy milao-bava manoloana izao trangan-javatra izao. Ny anita farany dia nandalova ny tany Ikongo rehefa nitranga ny vonomoka tifotra vararaka natao ny mpitandro ny filaminana. Hatreo dia nanginana ny Prime Ministre. Raha misy zany tokony tabataba, raha misy tokony amerinandohana hanao rappel l'ordre ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity dia amin'ny Prime Ministre satria ambara ho itsika ao anatin'izany andalana fahasivy amin'ity lalam-panorenana ity 580 fa izy no miantoka ny filaminana, ny fandriam-pahalemana ary ny mahamary toerana manerana ny tany-pirenena anatin'ny fanajana ny firaisam-pirenena. Misy andraikitra lehibe zany baben'ny Prime Ministre. Move fatan'izany, tsapan'izany ary mandray andraikitra manoloana an'izany fiantohana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana izany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Fantatra moa fa lasa ny Tunisie any Djerba zay hanamonjy ny fivoriany ny francophonie ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Naninona tsy ny filoham-pirenena ny lasany
naninona tsy ny ministry ny raharaham-bahiny no nalefa hiatrika izany, ary naninona tsy nikarohana olona hafa zay afaka hisolo tena ny Madagasikara fa tsy maintsy ny Prime Ministre. Eto nefa misy asa miandry ny lehiben'ny ny andrim-panjakana tahaka ho isika ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre zay tokony hamaha olana maika amin'ny zava-misy sy mahazo ny vahoaka malagasy. De voalakakafitra no omaly tsy niova ihany ny fomba fitantanana ny firenena, izay mampimetimpety sy izay maharevorevo ny mpitondra ny ataony, fa tsy izay mahasoa sy izay tokony hitandrona ny ain'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.